Andrianiko ny teniko fa nen'ny hafa fieziko. Comme tous les ans, le 21 février et aux environs de cette date qui célèbre la journée mondiale de la langue maternelle, le lycée Saint-Antoine met en avant la langue et l'identité malgache. Cette année, la célébration a eu lieu le 22 février et comme chaque année, les élèves et les enseignants ont rivalisé d'imagination pour porter des costumes traditionnels malgaches. À midi, le repas devait être constitué de menus issus de la cuisine malgache. Et pendant toute une journée, l'établissement vibre au rythme des musiques et des danses malgaches. Tsy riba vao fa efa tranainy dia tranainy teto amin'ny Saint-Antoine ny fanomezana andro tokana anehoana indrindra ampatsiahivana ireo mpianatra fa malagasy izy. Mais au-delà de cette journée symbolique, cet établissement catholique essaie au quotidien de transmettre à ses élèves des valeurs malgaches. Et ses enseignants sont convaincus de l'importance de la langue maternelle et la transmission des connaissances aidant le processus d'apprentissage. Heverina n'aiza n'aiza ery amin'ny tany amin'ny firenena rehetra fa tsy maintsy volavolaina amin'ny teny reny aloha ny zaza. Rehefa tsara volavola amin'izay fampianarana ny teny reny izay izy dia mora aminy ny mandray ny teny hafa na amin'ny fahalalana hafa izay orantoviny. Dans cet établissement, si le français en tant que langue vivante est enseigné dans les classes préscolaires, c'est bien en malgache que les enfants apprennent à lire et à écrire. Fa mahay malagasy kokoa ny mpianatra ny fanjakana raha oharina amin'ny mpianatra ny privé. Nefa ny teny gasy hoe fototry ny hoe teny reny ento mampianatra. Dia raha ny eto amin'ny Saint-Antoine manokana dia hoe ny azy aloha mahita hatrany amin'ny mpampianatra Garabolany fa nerasera amin'ny any. Fa ny eto zany mandeha miaraka foana rehefa tsy misaraka mihitsy. Tsy maintsy ianarany manomboka any amin'ny Garabolany teny frantsay. Fa rehefa mandray mpianatra manoratra ireo any amin'ilay Garabola any amin'ilay ataon'izy ireo grande section dia teny gasy aloha ny asaina ampianarana an'ilay ankizy fa nohatra ny amin'ny sekoly hafa. Dia mahafehy an'ilay tarehin-tsoratra sy soratra teny gasy manontolo izay vao avadiny manoratra teny frantsay. L'enseignement de certaines matières dans les premières années du primaire s'y fait aussi en malgache afin de faciliter l'acquisition des connaissances par les élèves. Mais le défi n'est pas seulement de transmettre les connaissances dans la langue maternelle, il est aussi question d'enseigner en s'adaptant au raisonnement des malgaches. Une tâche qui ne s'annonce pas facile dans la mesure où Madagascar n'a pas encore clairement adopté une politique claire en matière de la langue d'enseignement. Tena zavatra tena tsy azo idivirana na hoaiza tokony ho teny malagasy dia zavatra malagasy dia firafitsaina malagasy no ampianarana eto Madagasikara raha tiana handroso ny malagasy. Vokatry le toe-tsaina napetraky ny vazaha izy hoe ny azo foana ny tsara dia ny antsika ratsy dia nanjary tsy nanana an'ilay fenitry ny pédagogie tsika hoe ny teny reny no entina manabe ny zanaka.